amin'Andriamanitra tsika hoe tia indray Andriamanitra. Tia manandratra ny tanako mari-panehoana fa raha mbola misy ny atao hoe maraina dia ianao ny ilaiko. Ianao ny faniriako ianao ny rehetra amiko. Tonga eto Jesosy tsy jery olombelona fa eny teny. Fifaliako ny mandray anao amin'ny alalan'ny teninao. Sokafo ny masom-panahiko sokafo ny foko sokafo ny ato anatiko rehetra. Isy etaeta ny fahamarinana avy aminao. Fa ainao an'izay mahazo azy ny teninao araka ny fanambaranao. Ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Natao izy fiantraikany eo amin'ity tontolo hitany masoko ity ny fahamarinan'ny teny izay voaraiko. Dia mahatsiaro ny tenina mitondran'ny apôstôly Paoly hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Dia mitenena androany maraina tompo ao anatin'ny sekolim-panasitranana. Sitrasitrano daholy izay zavatra rehetra tsy mampahazo aina ny sitraponao sy ny teninao ato anatiko. Dia aoka ny fahamarinanao anjaka eo amin'ny fiainako. Meo andray ny révélation androany ahafahako mandray direktiva na taridarana avy aminao. Atonga ny lalako tsy ho diso fa ho marina ao amin'ilay tena antom-pisiana ilanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Io teny io mihitsy no anomboantsika. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Dia mifampianara amin'izay ka mifananara amin'ny salamo. Mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy miraha ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Hitanareo eto ny Baiboly dia miteny hoe tenin'ny Kristy mitoetra. Zay no lohateny androany ny herin'ny tenin'ny Kristy mitoetra ao anaty. Inona moa ilay atao hoe teny mitoetra aloha? Ny teny mitoetra tsy hoe teny vitanao tsy anjery. Ohatra nefa mamaky Baiboly foana ianao dia ao anatinao. Dia rehefa misy zavatra mitranga dia mivoaka ilay teny. Zay moa tsy rehefa ampianao tonga dia mivoaka ilay teny dia vokatry ilay tsy anjery dia tenitenenina eo ilay teny. Tsy izay ny atao hoe teny mitoetra. Afaka tsika mifandray amin'Andriamanitra ao anaty Baiboly. Fa Jesosy Kristy tsy Baiboly. Jesosy Kristy teny velona. Jesosy dia nilaza hoe fa ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Fanahy sy fiainana. Tsy amin'ny saina no andraisana teny fa amin'ny fo no andraisana teny. Inona ary zany no tian'ny Paoly holazaina mikasika ny hoe teny mitoetra. Ny hoe teny mitoetra dia azontsika faritana amin'ny hoe teny mampiasa anao fa tsy teny ampiasainao. Veriko teny mampiasa anao fa tsy teny ampiasainao. Zay no mahatonga ny teny fanahy sy fiainana fa tsy hoe teny pahalalana atao tsy anjery akory. Rehefa tia ampiasa teny ianao dia mila mampiasa mémoire hitadidy teny ho ampiasaina. Satria amin'ny alalan'ny fampiasanao saina no amoahanao teny pahalalana mifanandrify amin'izay zavatra mitranga tianao ampiasana finoana. Ianao mampiasa teny zay. Fa eto tsy izay no tian'ny Paoly ho tenenina amin'ilay karazana fanambarana ilazany hoe aoka ny tenin'ny Kristy mitoetra. Zany teny mitoetra zany teny efa ao. Ny fananao mifankahita amin'ilay teny. Ny ao anatinao animen'ilay teny. Etsehan'ilay teny. Resy lahatra ao amin'ilay teny. Vao tonga fiainana ilay teny. Ka ilay tsy teny hoe ampiasaitsika fa teny mampiasa antsika. Zareo aloha masina akaikinao dia teneny hoe le teny hoe tsy teny ampiasainao fa le teny hoe teny mampiasa anao. Teny mampiasa anao. Ahoana moa le teny mampiasa anao? Teny manam-pahefana hoentin'ny fanahy, hoentin'ny fanao ho tonga feo. Ho tonga feo makasika ny fandresen-dahatra ao anatinao, anova anao hifanaraka
amin'izay zavatra tian'Andriamanitra iainana sy sitrapo tiany ahitananao eo amin'ny fiainanao eto ambonin'ity tany ity. Rehefa ny teny no mampiasa anao dia mora ho anao ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa rehefa ny teny no ampiasainao dia miasa mafy ianao. Izany hoe finoana mifampitady eo amin'ilay teny fa tsy finoana velona avy amin'ny teny. Ao fampitady ampinoana ianao hoe ty situation ty inona zao ny teny mifanandrify amin'io. Dia lasa ohatrany hoe teny ampiasainao amin'ny saina. Andraso anie Jesosy Kristy dia nilaza fa ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Jesosy Kristy ilay teny nisy-piainana. Izy namorona ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny tamin'izy mbola teny tsy tonga nofo. Fa rehefa tonga nofo ny teny dia naseho teo amin'ny olona. Izany hoe nomena modelina teny tonga nofo mba hahafahan'ny olombelona nofo amandra manahaka an'ilay teny fiainana hita maso atao hoe Jesosy. Izay no lazaiko tamintsika hoe ny tenim-pahamarinana nomen'Andriamanitra dia tsy teny natao hokarohana, tsy fahamarinana natao hotadiavina, fa fahamarinana efa nomen'Andriamanitra natao hotahafina. Atao anaty Baiboly zany tsika natao hanahaka an Jesosy satria izy le lalana sy fahamarinan'Andriamanitra ary fiainana. Izany ny fananantsika azy dia antoka ahatonga antsika hijoro hoe manana fiainan'Andriamanitra ao anatsika. Naseho teo amin'ny nofo izy satria very teo amin'ny nofo ny fiainana rehefa nandahy Adama. Very teo amin'ny nofo anie ilay fiainana nandova fahafatesana ny olona raha voary tsy tokony ho faty. Vokatry ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia Andriamanitra naka ny endriky ny nofo. Izany hoe ilay endrik'Andriamanitra very teo aminao satria nahary anao hanahaka azy izy ho tahaka azy. Tahaka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Ny tonga endrik'Andriamanitra tanteraka amin'izay fa tsy ilay nanahaka an'Andriamanitra intsony. Kristy, izy ilay tena endrik'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Hébreo milaza amin'izany ny Baiboly. Izy ilay tena endrik'Andriamanitra. Dia rehefa tonga ilay tena endrik'Andriamanitra dia iny Jesosy Kristy ilay fahafenoan'ny endrik'Andriamanitra tsy hita. Iny no niraisitsika ahafahantsika mandray ny natioran'Andriamanitra tanteraka amin'ny alalany. Sy nandraisany natiorantsika teo amin'ny nofo mba homelohana andraisantsika famonjena amin'ny alalany. Ao Zay no mahatonga an Jesosy sady lalana izy, ny fahamarinana izy, ny fiainana izy. Baiboly dia natao ansaina. Fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy natao ansaina. Ao amin'ny fo no andraisantsika teny vao tonga fiainana izy, fa tsy ao amin'ny saina. Rehefa ao amin'ny saina ny teny dia tsy manova anao satria mahatonga anao ho be saina, fa tsy manana fo ho an'Andriamanitra. Maro ny olona manana verset biblika sy chapitre be dia be ao an-tsainy. Manana fahalalana sy mahay mampiasa tenin'Andriamanitra, mahay mampiasa tenin'Andriamanitra. Maminany sy be fihetsiketsehana. Fa tsy nandatsaka pony teny satria tsy ahitana voa amin'ny fahamarinana amin'izay zavatra rehetra iainany sy amin'ny zavatra rehetra teneniny. Ry zanak'Andriamanitra isany, rehefa tena latsaka sy tafiditra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy toerana ho amin'ny fahakalana ao anatinao. Ny ahalalana fa latsaka sy tafiditra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra ary teny mampiasa anao fa tsy teny tianao ampiasaina fotsiny dia manomboka hitantaratra ao anatinao zany hoe fiainana tsisy toerana ho amin'ny fahakalana zany ao anaty, tsisy toerana ho an'ny lolo-po ao anaty, tsisy toerana ho amin'ny fahatezerana ao anaty, tsisy toerana ho amin'ny fihetsaram-belatsy ao anaty, tsisy toerana hitenenana ratsy olona ao anaty, tsy misahin-dratsy satria ilay teny ao am-ponao dia fitiavana, fiantrana, famorapana, fanetretena, ireo vokatry ny fanahy voalaza rehetra fa noenty ny fanan'Andriamanitra ao anatsika tamin'ny resantsika an' Jesosy dia lasa tonga fiainana azo tazana amin'ny alalan'ny fietsika eto an-tany. Dia izay no atao hoe hitantaratra ny fiainanao ny fisian'ny fanjakany ao anatinao. Teny mampiasa anao avereno, teny mampiasa anao hoe fa tsy teny ampiasainao. Alleluia.
Mba fantatsika ve ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny nanomezany antsika ny teniny ho ao anatintsika. Zay le teny mitoetra. Maro ny olona manao aleloia. Maro ihany koa ny olona miseho fampivavaka. Fa rehefa miseho le tena velona ao anatin'ny olona dia azo vakiana hoe ampiasainy teny ve tsika sa mpampiasa teny fotsiny. Vakim-potsiny toetra. Hoe ianao ve mahalala teny eo amin'ny saina, mahay mananatra fa tsy ampiteny fiainanao am-ponao manova ny hafa amin'ny fanekenao ho zaka ny teny ny safidinao akatoan'Andriamanitra. Zany hoe ny teny rehefa mampiasa anao dia manitsy anao aloha izy. Vao maneho eo amin'ny fiainanao ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Satria nahatongavan'i Jesosy dia anitsy ny fiainan'ny olona anaka azy. Zay nahatongavany aloha. Noho izany ny teny mpantsiana, zay le teny Baiboly tao amin'ny bokin'ny Kolosiana 3:9-10 tao, jerenareo hoe iverentsika kely. Ny fitoeran'ny teny rehefa tena mitoetra ny teny aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Dia inona? Dia inona ny teny manaraka? Dia mifampianara. Rehefa tafatoetra le teny amin'ny fahendrena vao nasainy misokatra amin'ny vava mpianatra. Dia inona mivokatra le fampianarana? Fananarana. Salamy fiderana no lasa salamy fananarana. Ary firana mitony kiram-panahy tonga ho azy rehefa animeny le teny le ao anaty ka ampiasanao izy. Dia lasa tony kiram-panahy izy, ny hira ny fahasoavana ao am-ponao ianao, dia velominy le fanahy, animeny Saint-Esprit na animeny etsehany le fanahy amin'izay ianao ao anatin'le fahafenoana aneho an'i Kristy. Ny fanehoana an'i Kristy tsy amin'jamba mahiratra sy maty mitsangana, manaraka ho azy zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa fanehoana an'i Kristy amin'ny fiovampo sy aseho amin'ny fiainantsika ny fiainan'i Kristy sy fanatsika ny toe-pony. Io teny io. Ohatran'i Jesosy mihitsy. Mora makatoa an'Andriamanitra. Rehefa tena feno an'i Kristy no anatinao ka misy teny mitoetra ao, dia itsiny le teny, manam-pahefana le teny anitsy ianao. Raha mbola misy fihevitry nofona ohatran' niny azy ao anatinao, dia tsy zaka le fihevitry nofo ianao fa dominen'le fahamarinana ny ao anatinao. Itsiny ianao, fahakalana zany fototra. Motivation na fahakalana zany tady anetsika ianao zany. Motivation na ambition zany. Ampopo zany. Fisehosehoana zany zavatra mahatonga anao manao zavatra zany. Tena marina fa ho an'ny tompo e, ho an'ny tompo e, ho an'ny tompo e. Fa sao dia tsy ho an'ny tompo fa ho an'ny koto. Tonga dia aseho fanamasina. Dia hitanareo le izy. Itsiny le teniny ao anatinao dia tsy tonga any amin'le zavatra ataonao tianao ianao satria le motivation vao miainga mihitsiny no itsiny fanamasina sady tsy mety zany. Satria manomboka hatreo ianao tsy karazan'olona maika ao amin'ny fahombiazana hita maso. Fa miainga amin'ny fahombiazana tsy hita maso ao anaty resy ny fanamasina ao amin'ny volonté n'Andriamanitra. Tanteraka. Tsy mahareteka zany le karazana fanitsina apety ny fiainanao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Baiboly miteny zay le teny mitoetra, zay le teny mitoetra. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka, teny mitoetra. Ny hoe teny mitoetra tsy teny ampiasaina fa teny mampiasa. Teny mampiasa. Rehefa avy mampiasa anao ny teny dia tsy mahare akory ianao hoe mampiasa azy. Fa lasa feo anankiray ny feon'ny fananao sy ny feon'le teny ao anatinao. Lasa feo iray le izy. Zany hoe rehefa manomboka manaiky ianao eny andalam-panefenanao le teny manitsy ianao, dia manomboka feno ny fepetra-pahatanterahana arakaraka ny androsoana. Dia tsy ampozinao akory fa izay zavatra teneninao dia tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra. Mandeha ho azy le izy. Vao misy zavatra mitranga tonga dia matsilo be ny fanamasina. Mamoaka anao hoe misy miasa zany esprit de discernement, ny fanahy mamantatra. Tonga dia mahalala hoe tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra zany. Nefa zavatra mahafinaritra be, nefa zavatra ohatry mety be, fa tonga dia misy feo tonga ao anatinao tsy avy amin'Andriamanitra zany, tsy avy amiko. Tonga dia renao le izy hoe tsy avy amin' Jesosy na avy amin' Jesosy. Rehefa feno teny eo am-ponao, dia inona ny zavatra mitranga kay? Mora mamela heloka ianao. Ny olona feno teny no mora mamela heloka.
dia tia mamindra fo satria rehefa velona ao anatinao ny teny dia velona ao anatinao Jesosy. Jesosy anie tsy soratra voarakitra ao amin'ny sainy ka azonao ampiasaina, fa Jesosy fiainana raketina am-po afaka mampiasa anao. Ny tanjo ny teny dia mizara fiainana fa tsy ampiasaina ho vahaolana ampinoana fotsiny ihany. Ny teny tsy hoe ampiasaina ho vahaolana ho finoana ampinoana fotsiny ihany, fa ny tanjo ny teny dia atonga anao andray fiainana avy aminy. Ary io fiainana io ilay fiainana be dia be lazain'i Jesosy io dia misy ifandraisany amin'ilay fiainany ampitainy ao anatinao. Zany ny rôle amin'ny fanamasina, maka tena avy amin'i Jesosy izy dia ataony tonga révélation na fanambarana ao anatinao, mamelona anao dia mianime anao dia mahazaka anao dia manova anao. Zay ilay hoe tena mampiasa anao aloha fa tsy teny ampiasainao. Ny olona feno teny dia tsy mpanameloka nampitsara ny hafa. Ny olona rehefa feno teny dia tsy mpanameloka nampitsara ny hafa. Avelao ny teny hiditra ao am-ponao dia hitanao fa ho voavonjy ianao. Amin'ity taona ity zao za mahita fa ny tenin'Andriamanitra hitoetra ao anatintsika tsirairay avy. Ary io teny voaraintsika io no hanafaka antsika amin'izay mety ho endriky ny fatorana rehetra koa. Voalohany aloha raha tiantsika azo aina ao anatin'ny fotsika ny tenin'Andriamanitra dia hozy izy ny Baiboly hoe diovo ny fonao fa izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Andriamanitra efa fantatsika efa mpanefa ny fanindry ny fony izay matahotra azy. Baiboly miteny an'izany. Ny sakana ho antsika tsy hahafahan'ny teny mijoro amaly antsika raha sanatria ka maloto ny fotsika. Zava-poana ny feretatory, zava-poana ny fifadikanina lavabe, ny vavaka tsy misy fiafarany na ny asa fanimpony irotorotoana raha toa ka tsy mety ny ao anatinao. Zay mahatonga ilay teny teo amin'ny boky ny Efesana toko fahaefatra. Eo amin'ny Efesana toko fahaefatra Paoly ny teny. Le mivakina tamin'ny pasteur Sandratra teo hoe esory lolompo, esory ozy izy Paoly, zany hoe ianao zany lasa afaka manapa-kevitra anaisotra n'le izy, aza atao excuse le hoe esory fanahy masina. Ny fanahy masina miasa manampy anao an-tsafidy. Halleluja. Manosika anao ho tanteraka raha-pijoroana amin'ny volonten'Andriamanitra. Fa esory aminareo aloha ny folentika rehetra. Aza vela isy karazana ampikambina folentika. Fa avinirina satria tsy natao ny sitraponao. Fa atezerina satria tsy mifanaraka amin'ny sainao ny zavatra mitranga. Fitabatabana satria tsy manaiky ny ao anatinao. Fitenena ny ratsy satria miopapana sy tsy zakanao tsony ny zavatra mitranga. Dia lolompo satria maratra ianao. Esory. Zareo masona akaikinao, esory le izy hoe? Aza ekena le izy. Aza marinina le izy. Avereno, avelao ny teny hiasa hoe. Hitanareo, tsy tiantsika ve Andriamanitra tena hoe azo aina amin'ny alalan'ny fampiasana antsika. Amin'ny alalan'ny fampiasana antsika. Fony amin'ny valian'Andriamanitra sitany fa tsy ny atao sy ny fiantsika ety ivelany. Mila manaiky tsika ny ataony teny batisany fahamarinana ao anaty. Ataon'le teny batisany fahamarinana. Io isika zao mipetraka tena hoe za tompo tena teanompo anao raha voantaniny ianao dia tena ohatrany hoe androany androany dia teo anjily. Tsisy kianina daholy. Rehefa antaniny dia zay daholy ao anatin'ny fotsika. Rehefa miatrika amin'ny fiainantsika andavanandro eo amin'ilay sekoly mihitsy hiatrena an'ilay zavatra nitovozina teto. Dia eo amin'izay ny alalana hoe iza ny olona tena nandray an'ilay teny sy toeran'ilay teny ao anatiny. Testany reny eo itoeran'ny teny. Eritrereto ny Daniel ny fatra ny fahazakan'ny teny an'i Daniel dia nijoro tsy nanaiky ekoka teo amin'ny sarin'i Darius fa navita nitondra azy le teny hatramin'ny fanaovana tsinitsinina ny fiainana ao andavaky ny liona ho faty noho ny amin'ny fijoroany amin'le teny mpahamarinana lazain'Andriamanitra dia afaka niado anazy le teny. Niado anazy le teny ka misanda ny mirakla azontsika hiainana ao anaty fanotronan'Andriamanitra manamarina amin'ny fijoroantsika dia mihoatra lavitra noho ny fatra ny fahaizantsika mampiasa teny izay fantatsika ao anatin'ny soratra masina anorenana ny finoantsika ao anatin'ny fampiasantsika ositra. Ny hoe mampiasa teny
dia mampiasa ositra. Fa ny hoe ampiasainy teny dia hotronon'Andriamanitra fahasoavana. Rehefa Andriamanitra ny anotrona anao, zay zavatra tsy takatry ny sainao ny ijoroan'Andriamanitra namarinana fa miaraka aminao izy. Ary rehefa Andriamanitra manamarina fa mijoro amin'ny fiainanao izy, tsy mampiasa fotsiny izy le tenim-pahamarinana ao anatinao, fa manamarina mihitsiny izy amin'ile situation hita maso, ary sokafa amin'ny masony ireny, ahalala fa eo aminao izy. Zay mahatonga rehefa mivelatra ny latabatra tsoroasina ny devoly, fa saina mihitsy izy hitazana hoe miaraka aminao Andriamanitra. Dia lasa manamaso daholo ny sakana rehetra, ahita na rano na olana io na ino na ino, ny ranomasina nahita ny sokatranomasina, dia nizara roa hoe afaka mandalo ny zanak'Israely satria io ny Andriamanitra ny Israely fa miaraka aminy. Zao présenteo Andriamanitra. Ahoana ny fomba hiprésenteko an'Andriamanitra? Ny présenteko an'Andriamanitra dia ny fahafahan'ny olona mahita azy amin'ny fomba fampiasany. Mila miapitsy zay. Ny fonao ao anaty tonga dia mametraka, fa tsisy idiranao kely akory hoe nampiasainy ianao dia dedaka. Tsy afaka misetrasetra Andriamanitra satria tsy mahazo aina amin'izany izy. Ianao tsy mpamonjy, ary zany no toe-tsainy ny antikrista voalohany, satria andro farany zao. Zay nefa tonga baiboly reto milaza ny masina ozy izy dia masina, ny marina e marina, fa ny ratsy e ratsy. Rehefa manomboka zaka ny zioga ny faharatsiana ny olona anankiray ao anaty, dia fanafitoinana ho azy fahamarinana rehetra mivoaka amin'ny vavanao. Mahafantatrareo hoe fa mampianatry ny tompony be dehibe, fa nieniena tsy avelan'ny toetrandroso hatramin'ny farany, satria miaraka amin'ny Jesosy ianao tsy maintsy voahitsy ho any amin'ny fahataterahana. Jesosy niteny aoko tanteraka ianareo, fa manino Jesosy miteny hoe aoko tanteraka? Afaka ny tongo tanteraka tsika amin'ny alala fanampiany fanamasina. Ianao hoe tsy mandeha irery fa ny Saint-Esprit ao anatinao fa manino Andriamanitra manome gifta na fanomezana tsy latsa-danja ny tenany. Zay mahatonga antsika tsy tokony hifikitra loatra amin'ny fanomezana Andriamanitra akoatra ny tenany. Satria ny fikasan'Andriamanitra tsy onction, noho izany tsy tokony hisy fampianaran'ositra zany eo amin'ny altara. Jesosy tsy tonga teto tany hampianatra ositra, fa Jesosy nampanantena fikasana amin'ny fanahany. Zany mahatonga antsika tsy miverina amin'ny testamenta taloha amin'ny double portion, fa miatrika ny fiainam-panompontsika amin'ny plénitude du Saint-Esprit. Amin'ny fahafenon'ny fanahy, satria ny fahatanteran'ny fikasan'Andriamanitra no ahafahanao manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy tiany ianao hiaina amin'ny ampahany. Zay no mahatonga azy manaitra anao amin'ny fahafenony. Hafa ny fiainan'ny olona feno Andriamanitra. Rehefa tena feno Andriamanitra ny ao anatinao, honena-panoty ianao fa tsy manameloka azy. Tonga zany dia ao anatin'ny fonao le fon'ny Jesosy. Miaisitra daholo ny fitsarana, ny hafa. Miaisitra ny fahakalana. Tsy manana tany ifikirana ny ao am-ponao satria ny olona feno Andriamanitra dia maniry ny sehoan'Andriamanitra. Noho izany, rehefa misy zavatra ataon'Andriamanitra, ianao mahalala, ianao mahafantatra ny ao anatinao. Tsy fitsaran'ny olona ny ivelany hitazana anao, fa ianao mahalala ao anatinao. Fa resy lahatra ianao. Fa Jesosy Kristy tsy eto hoe Jesosy Kristy no anehoanao sy naneho anao ny fahatsarany ary voninahitra ho azy zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra ny tsy azo zavaina tsony. Ho avy ny fotoana hitonan'Andriamanitra antsika. Ary za soa rehefa amin'ny titony ity ho ataon'Andriamanitra zany. Tsy midepasser ny titony ity, tonjobily ity, fa tsy midepasser ny titony ity. Masontsika ireo tena hita ny manifestation an'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina, satria avelantsika le teny ampiasantsika fa tsy maika isika ampiasa teny. Sekolim-panasitrana n'androany. Alléluia. Rehefa feno teny ao anatsika ka mitoetra ny teny fa tsy mandalo, dia zakan'le tenysika mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny fanambarany. Averiko. Rehefa tena feno le hoe aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminatinareo, dia ny dikan'iny dia hoe rehefa feno le teny ao anatsika
ka tena mitoetra le teny fa tsy mandalo dia zakan'le teny sika andray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny fanambarany ara-potoana isehon'ny fanoerana, isehon'ny ady, isehon'ny aretina, isehon'ny olana, isehon'ny zavatra rehetra tonga dia zakan'le teny ianao maivana kely ianao zakan'le teny. Io zay zokrady zay io maly hoe efa eny aminao lanitra Jesosy. Takely efa eny aminao lanitra Jesosy dia hitanao le rahany iny maivana eny rahany iny. Ary efa maivana eny rahany iny Jesosy zakan'le rahany dia anao koa lasa maivana noho le raha osy papa zay. Tenenina akaikina pastery manaraka sekoly. Alléluia. Hitako miketrona be dolina roatra ahoana zavatra teny amin'ny pastery. Zakan'le teny ianao, zakany. Andray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny fanambarany ao anatinao. Ary rehefa zakan'le teny ianao, misy nitanjona zany a, misy fotoana zany le teny mbola mampatsiaro anao, manitsy anao. Za zany zao mbola ao anatin'izany sekoly zany. Misy fotoana reko mihitsiny a hoe misy zavatra tsy ny teny ato anatiko hoe tokony zany ve ny attitude anao dia misaotra an'Andriamanitra fa zakany ara-potoana, zakany azy zany aloha ara-potoana fa tsy tonga dia niaraka ara-potoana, tsy hoe niaraka ara-potoana zany amin'le hoe ohatrany hoe tonga dia mifanamasina no misolo ny zavatra rehetrarehetra ao anaty, tonga dia mety ho azy miaraka fa ohatra mbola misy kely, mbola ohatra misy kely zay vao tafaverina. Nasany nitanjo mifanamasina mantsy amin'ny Romanina toko fa 7:2 mba jerenareo any milaza ny marina ao amin'ny Kristy fa tsy mandainga sady miara milaza amiko ao amin'ny fanamasina koa ny fietreretako. Zany hoe miara milaza ao amin'ny fanahy feo amin'ny fietreretanao sy ny ao anatinao fa tsy hoe efa somary vily kely ianao vao tonga amin'ny fanamasina ny tena tsy hany lalana. Iny zao fitariana iny. Tariana ianao ho any amin'ny lalana tsara. Fa hafa mihitsy le hoe ara-potoana ny zavatra tenen'ny fanamasina sy ny ao anatinao. Zay le perfection takian'Andriamanitra. Eo le tafataterana amin'izay. Zany hoe tsy zavatra fotsiny tsony zany manodikodina ny ao anatinao fa présent ara-potoana mifanaraka amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra ny réaction anao. Jereo masonao kaikinao hoanitsika hoe. Ary zany ny antom-bavakitsika. Nanao ny lazaintsika any, jerentsika any ny fanambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny 9:20 amin'ny Romanina 9:9 hoe amin'ny Romanina 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy ny fanamasina dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika miara milaza. Ka ny teny mitoetra betsaka ao anaty dia teny velona ao amintsika tonga révélation sy finoana velona mampahatanjaka ny fanahintsika ary atonga antsika hiaina ao anaty fitsaharana na miatrikady azy ohatran'i Jesosy natrika fasan'i Lazarosy. Tsisy nahitana mihitsy teny amin'ny endriny hoe koropaka izy na manahy izy na fa tonga dia mifankahita ara-potoana le finoana omen'le teny. Eto amin'izay ny finoana. Raha ianao mampiasa teny dia mbola zay ny attitude anananao, mikaroka finoana ao anaty teny ho ampiasaina. Fa raha vao ianao no ampiasainy teny dia manana finoana vonona mialohan'ny tranga hiatrehana tsarotra. Satria le finoana tsy finoana tadiavinao amin'ny teny fa finoany Jesosy mampiasa anao amin'ny alalan'ny teny. Zay mahatonga amin'ny Baiboly miteny ataoko milamina mihitsy ilay satria landalina mijery an'i Jesosy Kristy tompon'le finoana sy mpanefan'le finoana. Aiza ho aiza amin'izany ianao no misasatra. Aiza ho aiza amin'izany ny toerana misy ny fanahinao. Aiza ho aiza amin'izany ny toerana misy ny tahotra. Mianao ve ianareo? Aiza ho aiza. Tsisy. Voaka ho azy le izy. Amen. Tonga herin'Andriamanitra tsy misy iakinany amin'ny nofo.
tonga herin'Andriamanitra tsy misy ankinany eo amin'ny nofo na ny sainao zany na ny fanapaka-hevitrao zany sy ny tany fa hery hahafahanao tena hoe miboiboiky ao anaty manana ny fiainan'i Jesosy. Ahoana ny alalako fa tena mitoetra ao anatiko ny tenin'i Jesosy. Ny alalana fa mitoetra ao anatinao ny tenin'i Jesosy dia zao mahazaka anao le teny, hiainanao le teny, tonga révélation manetsika anao le teny, ary amin'ny fotoana rehetra dia tonga herin'Andriamanitra tsy misy iankina ny nofo sy mbola ifandroitany amin'ny nofo mihitsiny na ny fomba fisaina ny raisonnement ao anatinao misy tany miazona fa hery hahafahanao amin'ity izay makahala anao. Teraka ho azy le hery hahafahanao amin'ity izay makahala anao. Zany no fahatsapana tena tokony ananana ao anatiny hoe teny mitoetra. Mamela heloka izay efa hitanao fa tena ohatran'ny sarotra be zany ny amela azy. Na mety maharary anao raha ny zavatra mitranga dia ohatran'ny tsy renao misy fiatraikany intsony satria fantatrao efa le teny amin'izay no mitondra anao. Mampijoro anao manoloana ny fanoherana sy ireo karazany zavatra rehetra tsy dia mahafinaritra loatra eo amin'ny fiainana. Omen'Andriamanitra anao le fahendrena ahatonga anao hiteny zavatra tsara ho an'izay miteny ratsy ianao. Omen'Andriamanitra anao fiadanam-po avy amin'ny teny. Omeny anao ny filaminana sy fitsarana, lasa manana sérénité anao miatrika ny zavatra rehetra sy ny olana rehetra. Lasa karazan'olona ohatry ny manam-paharetana zany, feno fahatokiana, renao velona ao anatinao zany satria tonga mameno anao ny vokatry ny fanahy amin'ny alalan'ny fifankahitanao fa Kristy ao anatinao. Ataovy amen. Rehefa izay ny zavatra mitranga, tena mifona fa reto ny zavatra tsy maintsy isy eo dia hifarana amin'ny fivoriana androany maraina. Lasa manan-danja eo mason'Andriamanitra mivavaka ataonao. Mialohan'ny tenenanao miteny tsy fantatra hoe fanifanahy mifona ho antsika miteny tsy haitononona. Le hoe tsy haitononona aloha ho avy ihany. Fa manomboka fantatrao mihitsy ny vavaka hoentin'ny fanamasina avy ao anatinao. Halleluja! Fa vavaka atosiky ny fahatakarana sy fahendrena ary fanambarana avy aminy. Manan-danja le vavaka atao satria vavaka maneho ny finoan'i Jesosy. Tsy misy vesatra sy lanja ny vavaka ataonao raha tsy amin'ny finoana. Ary Andriamanitra tsy mamaly vavaka fa Andriamanitra mamaly finoana. Mamaly finoana. Eo amin'izay ilay karazam-pinoana, finoan'Andriamanitra. Finoan'Andriamanitra ny resahako eto satria avy amin'ilay teny mampiasa fa tsy ilay teny ampiasaina. Ao avy amin'ilay teny mampiasa ilay izy fa tsy amin'ilay teny ampiasaina. Fantatsika tsara fa Andriamanitra tsy makasitraka vavaka tsy neloava amin'ny finoana zany. Fa ny finoana no mahatonga antsika akasitrahan'Andriamanitra sy mahasoa azy. Hebreo 1:9 ngamba fantatsika tsy anjery loatra. Hebreo 1:9. Halleluja. Doko mihitsy vakitsika mihitsy loha fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Zany hoe nietsika Andriamanitra rehetra dia amin'ny alalan'ny finoana an'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny finoana ny zavatra hain'Andriamanitra tao akory. Ka misy ny karazam-pinoana miainga avy amin'ny zavatra. Fa ny finoana dia fatokiana ny zavatra. Misy karazam-pinoana miainga amin'ny zavatra. Fa ny finoana dia fatokiana ny zavatra atenaina. Fanehoana ny zavatra tsy hita. Zavatra. Fa eto le karazam-pinoana iseho mifankasitrana tsy finoana zavatra. Fa finoana an'Andriamanitra. Izy no mamaly antsika amin'ny zavatra. Fa tsy ny zavatra no mahatonga antsika ino azy. Manaraka tsara ve nareo? Abrahama tsy hoe akory mpivavaka be izy fa nandresy ampinoana tamin'ny alalan'ny vavaka izay nataony izy. Tsy mitovy zany. Rehefa milatsaka ny fankasitran'Andriamanitra antsika dia manomboka tanteraka le tenin'i Jesosy. Raha mihina ianao izy ka ilaza amin'ny tendrombohitra ireo variana ny an-dranomasina
tsy anahanao amponao. Inona ny zavatra fahafahan'ny finoana voalohany tsy misy fiananana ao anatinao. Satria ny vavaka andrasan'Andriamanitra aminao tsy vavaka fitarenana fa vavaka mibaiko. Situation. Ary zay no mahatonga an' Jesosy sorena rehefa mitarainao anaty olana mpianatra. Safotifoty ny tafiotra, sondradranomasina, bedy mpianatra. Orkely finoana fa inona ny ataonareo nefa ry zareo rehefa ho faty. Efa difotra ny sambo kely. Dia mbola mahazo pakena fa inona ny ataonareo satria tsy tokony ao anaty safotifoty ianao no anaitra an'Andriamanitra. Fa mifatakaranao fa eo ny fisian'Andriamanitra dia mandray mesure ianao mibaiko situation tsy mila tahirina akory izy. Zay le mitoky amin'ny présence. Mitoky hoe eo fotsiny izy dia vita ny zavatra rehetra. Ka rehefa tsy mihanahana amin'ny fo dia mari-panehoana zay. Raha vao mitsahatra ianao anaty ady tena mampiasa zay no anatinao. Fa raha vao ianao mikiropaka miatrika an'ilay ady nefa mamoaka teny ampiasaina zay ny any am-bavanao. Ny teny ampiasaina tsy voatery andaitra. Fa mialohan'ny fotoana isokafa amin'ny vavanao dia efa mijeriny ao anatinao Andriamanitra aloha. Zay mahatonga azy miteny tsy mianahana ao am-ponao vao misokatra amin'ny vavanao. Andriamanitra mibaiko anao hamoaka vokatry ny fanahy aloha vao maniraka anao ho amin'ny hetsiky ny fanahy. Teneno ny zanak'Israely mba handroso. Nareo no hoe angina. Zay za vao hiady anareo. Mitaka izy vokatry ny fanahy. Betsaka mivavaka mivoaka avy eo am-bavan'ny olona. Vavaka filozofika, vavaka teolojika avy amin'ny saina, fahalalana ten'Andriamanitra amin'ny saina, vavaka siantifika. Ny alalàna fa tsy teolojika ny vavaka mivoaka amin'ny vavanao dia amariny ny toe-panahy ao anatinao. Hitanareo, manitsy motivation koa ny fiainam-bavaka. Manitsy motivation. Satria raha vavaka ara-tsaina be fotsiny no ataonao dia ny dikan'izay mbola mety misy motivation hafa fa tsy fanahy masina loatra ny mampiasa anao. Ohatra, laza, voninahitra, ireo foana moa ny anjonony. Eo foana ny devoly fa zay tratrany olo zany dia mamay. Voninahitra, vola, fijangajangana, filana, zavatra ohatroatra izany. Dia raha vao tratrany io ianao dia hodikodiny eo fa io tsisy resaka fa izy ihany motive, izy ihany mampiasa ao ambadika eo. Mety hoe misy fotoana zany tsika tratrany lia dia mbola velona ao ilay izy dia tafotoany ianao. Fa hoe tena hoe fa maninona ary ny kity amin'ny pastera foana koa zany sujet zany. Zavatra tokony efa milamina zany fa tsika ine mandroso e. Fa ny fandrosoana ane mila tsy hoe averina foana ny olona atsapa-tena. Miambena ozy Jesosy ny teny zany. Le fiainam-panahy mihitsy zany mila arahanao akaiky. Zay ny atao hoe fiambenana. Dikany hoe ambena tsy matory ianao. Vavaka avy amin'ny saina, vavaka avy amin'ny fahalalana, vavaka avy amin'ny teny mahafinaritra fotsiny. Jesosy milaza fa ny toeran'ny fitsarana ao anatinao dia moka vokatra anankiray atao hoe tsy fianahanana. Rehefa tsy mianahany ianao miteny izay tianao hitranga satria ny alohavan'ny fitsarana sy fampiasan'ny teny ianao ao anaty ilay izy dia zay lazainao dia mitranga. Mamalo azo ny finoana. Ny finoana tsy misy akoatra ny manao soni. Hoe ok, validé. Hitan'Andriamanitra zany ny fisalasalana mialohan'ny tenenana sy sokafa amin'ny vava. Hitany kay le izy. Ary fantatr'Andriamanitra ny tendrombohitra mila afindra fa tsy mila tenenina. Ny antony mahatonga azy tsy mety miala satria hitan'Andriamanitra fa misalasala sy mianahany ianao mialohan'ny fotoana itenenanao. Iny zany indisy-pamantarana, mari-pamantarana ao anaty fa mbola tsy tafatoetra le teny. Ao ka ny tenin'ny Kristy hitoetra izy, hitoetra betsaka. Aiza? Ao anatinao. Ka raha misy fisaina sy fijery ara-nofo mihazona dia tsy miseho Andriamanitra. Tsy nantsoina andrefy tendrombohitra ianao. Firy ny alavany sy ny sakany alohan'ny amin'ny raha anazy. Tsy izay ilay zavatra tian'Andriamanitra atao.
tsy nantsona koa hitanisy sakalazan'le tendrombohitra fa ozy Jesosy hibaiko sy anaikitra tsy ampisalasalana tsy misy akoatran'izay. Dia tsika zany mila mianatra an'izany, zany ny sekoly manahitra anao tsy ompino mpandrefy tendrombohitra. Manjoany ny pastera tsy fantatra hoe ohatra ny amavainao le izy nda sy mitsy aloha tantaraiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tantaraiko. Dia raha vonao miteny zany hoe vitan'Andriamanitra, Tsy zany ka. zay efa miteny hoe vitan'Andriamanitra, dia anao ihany miteny hoe tsy izay le tianao zay. Ny fieritreretanao anazy zany dia hoe olona maimaika tsy te hiaino anao. Nefa vao manomboka ianao dia za efa nampianarina hoe tsy nampianarina andrefy tendrombohitra. Misy olona eto androany maraina sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy taontsika tsy manam-paharetana. Fa tiatsika ny olona anankiray iova androany ohatra ny fitiavan'i Jesosy atsika iova androany. Kanefa na ny fanovananao raha mbola tantara be vao ohatr'ireo ianao io. Raha manam-paharetana taminao Andriamanitra, manana faharetana ho an'ny hafa koa. Somary etiaka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ka Andriamanitra dia mamaly sy mihetsika amin'ny finoany. Finoana no mampandresy antsika dia ny finoany mahatonga antsika hitoetra ho mahatoky. Voalohany, rehefa ny finoan'Andriamanitra mivelomo mifanamasina amin'ny alalan'ny teny mitoetra ao anatinao, dia lasa mahametraka ny considération ngeza be. Tena saza n'Andriamanitra ao am-ponao ianao. Lasa mametraka ny fahalebiazana ianao sy mampisongadina ny fisiny ho ambony sy mihoatra lavitra ny zavatra rehetra trehanao. Zay le fahatsapana omen'le teny mitoetra. Lasa hitanao fa tsy toy izy, tsisy matohatra. Ary ny finoany no mitondra ny fotsika ahita fa velona Jesosy. Tsy hoe vava fotsiny velona Jesosy, alleluia, velona Jesosy, alleluia. Fa rehefa trehana ny ady, aizy Jesosy. Ny finoany Jesosy ao anatsika, amin'le teny mampiasa antsika, mahatonga antsika feno fitsaharana. Fa na dia tsy misokatra amin'ny teny aza ny vavanao, dia izay karazan'olo izay le mifankahita-po amin'Andriamanitra. Vao jereny Jesosy tonga dia kalma be mihitsy. Nefa ny zavatra mitranga mampikalma be mihitsy. Mitoetra ao am-ponao le hoe efa no amarininy aho, manana ny fanjakany ato anatiko aho. Ny zavatra rehetra hainy atao, ny fanapahany mandrakizay, manana ny finoany aho. Alleluia. Dia zany ny tao anatin'ireny Sadraka ireny. Sadraka, Mesaka, Masaky, Abednego na Abedy aza Dego. Halleluja. Hitan'izao fa nafanana pitona nefa kalma izy, atsipazo zay fa tsy manenina, fa alohanay maty. Misy Andriamanitra, tsy zay velona fa elozany. Zay mahita mandrakizay ho ambony lavitra no fiakofany io vetivety. Noho izany tsy nisakana mihitsy ny tonga na ilaza sy abandonna, fa tsy misy ny Andriamanitra ay. Fa zay zavatra tiany atao tsy fantatray, fa zavatra azonay antoka dia zao mahavonjy anay ao anaty laforo izy. Zaranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ataovy mafimafy tsara ho azy. Halleluja. Hitanareo, sitranao azy le nazy satria finoana. Teny mampiasa azy fa tsy teny ampiasainy. Ny olona mpampiasa teny reny le mamerimberiny reny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miova ny situation, miova io. École ny onction zany. École mampiasa teny. Fa ny école fanotronana miara-miasa amin'ny fijoroana izy. Azana amin'izay mampiavaka an'ilay izy. Ny assistance divine miara-miasa amin'ny fijoroana ao Andriamanitra. Lasa mipetraka ny considération. Lasa mipetraka sy miverina daholo ary velominy ao anatinao. Lanjan'ny fisiny ao amin'ny fiainanao. Fiangonanao, aiza ho aiza ny finoana an'Andriamanitra amin'izao. Tsy hoe tsika manao zavatra rehetra ty ivelany iny, tsy fetsika tsy ivelany le izy. Fa fiainam-panahy mijoro ao anaty ho an'Andriamanitra le izy. Hoy Jesosy, rehefa iverina koa izy, ravo ny zanak'olona. Liko 18:8. Raha ho avy ny zanak'olona,
Inona ny jereny? Moa hita olona azo ny ampiasaina va izy? Tsy izay ny lazaina, fa moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy, ny zavatra farany jereny Jesosy. Milohan'ny fotoanam-pakarany, very ve ny finoanao? Zavatra mahavariana nefa dia zao, tsika rehetrarehetra ireo ihany le mpanao amen, tsika rehetrarehetra ireo ihany le mpanao alleluia, tsika rehetrarehetra ireo no mahazo an'le tena marina zany fa vao misy zavatra mitranga, tsy Jesosy zany tonga dia mivoaka voalohany ao anatinao, fa le mpitsabo mahay. Zany na tonga le vehivavy naranandritry ny 12 taona lany tamin'ny mpanao fanafody, fa Jesosy ny farany. Tsy hoe miala ny anao amin'ny Jesosy aloha anao vao makany amin'ny dokotera, fa Jesosy ny farany. Zay tafarany ihany, mitatra farany. Ary rehefa eo izy, alfa izy fa tsy omega koa, tsy omega ihany. Tsy hoe fiafarany zavatra rehetra izy fiziko ny fiandohana. Eo amin'ilay fahataperany zavatra rehetra iny tsara, eo Jesosy vao mijoro. Izy aminareo no mahita fa ny fiafarana ny loka amin'ny matsiro lavitra no ny fanombohany. Satria ny fiafarany midina any ambany atao hoe kasoka. Ko fiainanao io tsara kasoka io. Tsara gatsy maharety kavan'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ka manoloana ny fanoherana, manoloana ny ady, manao ny laretina, ny Covid, ny rovo, ny fampahoriana. Aiza ny finoanao ry fiangonana? Vavaka tokony ataontsika dia hoe avereno. Avereno Jesosy ao anatiko. Le fatra ny finoanao feno azo ny fanahiko, aina miombona amin'ny fananao ato anatiko. Vavaka dia tsy ianao maneo fa mino an'Andriamanitra, fa ao anatin'ny vavaka no finoanao no mivoaka amin'ny fampiasan'ny teny ianao. Ny finoana dia milaza fa tsy natao rava ianao satria ao Jesosy, tsy natao raraka ianao satria ny fanjakana manohana anao, mahomby mandrakariva ianao amin'izay zavatra rehetra ijoroanao satria ny fanahany manampy ianao. Fa rehefa tena retsika fa ato amintsika Jesosy ary velona, dia misy karazana fahatokiana zay mitranga. Fahatokiana velona, tsy mety maty satria mahatoky fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Tsy fanantenana ny zavatra ilaina ny fanofona dia fanantenana ny zavatra ilaina, no. Fahatokiana ny zavatra tenaina. Assurance le izy fa tsy espérance. Donc, rehefa ao Jesosy dia manana assurance na guérison ianao na fanasitranana. Manana assurance sy antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Manomboka miaisitra ny fisalasalana, miaisitra ny tahotra, velona ny finoana, rehefa velona ny teny, satria velona ny fanahy masina ao anatinao. Ny fanjakany sy ny fanapahany ao anatinao, mila miombona tsara sy mifankahita amin'ny fotsiny. Ny sekolin'ny andro farany, ny sekolin'ny andro farany, tsy misy akoatry ny communion na ny fiombonana sy ny fanananao intimité tsara kalitao amin'Andriamanitra. Rehefa hoe feno fanamasina ny olona kay dia feno fahatsarany. Midika fa velona ao anatinao ny anaran'i Jesosy, mahamasina anao, manangana anao, mamelona anao, manasitra anao, mampitoetra anao, tonga fanananao. Zany hoe ny tanjona farany dia zao, rehefa mijoro ianao dia manambara sy maneho ny fahafenony tanteraka. Hitanareo ny teny tsara lahatra tsy nelohavan'ny toetra mahafinaritra dia lasa fahafambaraka ho amin'ny filazantsara, satria hafa ny zavatra torinao afatra, hafa ny fomba fietsika ao. Za zao tia mama dia amin'ny fomba ahoana no anafenako ny fiainako amin'ny mama. Ny fitiavana dia midika fifandraisana sy fifampitana amin'ny zavatra rehetra. Hoe misy zavatra ve zany dia afeniko amin'ny mama.
nefa tiako izy. Hitanareo Mosesy ela loatra izy tao tendrombohitra dia tsy nisolo akanjo, dia lasa naka ny akanjon'Andriamanitra tao dia ny armoiran'Andriamanitra no dia nataony, satria tsy maintsy 40 jours zany ny olona tsy misolo akanjo, tsy maintsy misoloana dia manao dia nefa ranany rehefa ela loatra Mosesy, satria ny caleçon tena zavatra saripady, 2 herinandro ny caleçon dia efa tonga dia fantatra ihany angambany, bonne occasion tsara mihitsy. Fa nany caleçon ny Mosesy azy tonga dia tao amin'ny armoiran'Andriamanitra izy nanaka, nidina avy any amin'izay izy adiny ny solo akanjo, tsy ny lamba maloto ny nentinidina ny tendrombohitra fa mbola nitafiny ny lamban'Andriamanitra, tsy azo mibanjenina ny endriny. Teny aminao fa ny intimité sy ny fifankatiavana dia fifampizarana ao anaty fahatsapana. Fa rehefa manomboka ianao zay tsy mifampizara tsony dia nidika an'izay fa mametraka distance ianao. Miditra tsikelikely le izy. Ndao ozy le fiteny dia ozy izy Jesosy hoe ahoana? Andeha no. Zay ny antony vavaka. Ny vavaka dia fifandraisanam-po amin'ny Jesosy. Amin'iza? Noho izany ianao zany tsy tokony misy fotoana atsiaro tena hoe tsy mivavaka izany na tsy mifampizara amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Zarao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Rehefa fantatra Jesosy ianao dia manangana anao izy, eo akaikinao izy, hita ary Andriamanitra koa tsy miditra any amin'ny zavatra tsy hampandrosoanao azy. Misy fotoana tsika mahatonga antsika lasa victime any amin'ny fiantraikany, dia satria tsy niomantsika tao anaty fiombonana. Misy zavatra zany afentsika n'Andriamanitra, dia rehefa afentsika n'Andriamanitra dia tsy hitany, nahitany ara tsy idirany. Dia manomboka androany ny fiainana amin'ny Antsipirina teneno amin'Andriamanitra, teneno izy Jesosy za ohatra mbola misy zavatra ohatr'izao tena io Jesosy, io fa tsy tiako. Dia mivavaha ianao, tena ohatra tsy mampety an'ilay fampiasan'ny teny anahy zany, ohatra mbola misy zavatra tsy ampiasan'ny teny anahy fa ampiasako ny tenako ohatr'izany le izy. Dia entina mambavaka le izy, zay mahatonga Paoly miteny hoe esory, zany hoe ianao mihitsy aloha mahatsapa détecter le teny le izy ao amin'ny fitaratra, dia ny fitaratra tsy hoe akory vao mijery fitaratra tonga dia madio le tasy eny amin'ny tavanao, fa ianao mamafa le izy, fa ny fitaratra mitaratra fotsiny dia mamerina aminao. Tahaka ny mijery fitaratra tsika manahaka azy, dia ongotantsika sy asorontsika le zavatra tsy tiantsika ka mandratsy endrika antsika eo anatrehany. Tovy amen moa. Dia inona daholo ny produit? Rahan'i Jesosy. Manadio fieritreretana, manadio saina, manadio ny fahotana. Tsisy trasy tsy afaky ny rahan'i Jesosy zany. Dia inona ny akanjo? Hitafio Jesosy Kristy. Ary aza mianofo atanteraka amin'ny filany, miala ny toetra na motivation mpiahina ity moraloha ity. Dia hoy izy Paoly, inona ny devoirako? Asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko. Misy fanandevozan-tena fa raha vao tsy vitanao manandevo an'io dia io ny anandevo anao. Misy zavatra tsy azontsika le izy. Azonareo ve zany zavatra tena ny tompo zany? Io no lasa manandevo anao rehefa tsy vitanao. Dia rehefa avy eo, inona manaraka amin'izay rehefa avy eo? Manomboka mahita fianao amin'ilay teny mpantsiana ao anatinao, androsoanao bebe kokoa ara-pahatanterahana. Fa za tena miteny ho antsika rehetra ny teny. Za misy fotoana sain'Andriamanitra mitory sady mandihy ny tena koa miaina ny zavatra toriako. Satria tsy tompony teny efa n'Andriamanitra. Dia misy tena ohatra rehefa mitory teny paster Njiva, na mitory teny paster Sandratra, na mitory teny paster Jao, na mitory teny Zokrajo omaly vao nenoko le tamin'ny latsiny teny, mbola tratra ihany azany satria io teny io olona no ampiasainy fa izy no miteny. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Dia nendry Petera zany moa efa vita sedra dia marana amin'ny fotoana amin'izay Petera amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 efa sendra ny lemalemy. Tena nanam-pahatsapana izy ara-potoana ny fisian'ny fananany an'le teny. Tsy hoe nampiasainy le izy fa nampiasa azy, nampatsivin'le le teny azy hoe ato zahako. Zay ananako amin'izay ho sisy Petera, lasa fananany Petera le izy. Tsy tonga fananana azo zaraina ny teny raha tsy ekenao ampiasanao izy. Fa raha ianao tsy manaiko ampiasain'ny teny zany hoe esany ao anatinao,
dia manjary lasa karazan'olona mampime mpampiasa teny tsara lahatra fa tsy miaina ny zavatra torianao dia mampimenao mampime vakipotsiny le izy rehefa avy eo iny Paoly Petera nandeha zay ananako nomeko anao ary mahagaga fa mifanandrify mihitsy le zavatra anankiroa sofa tapaky Petera fa raha tsy tapaky Petera tsy tonga saina amin'izay fananany afaka ohatr'izay niveriny fa ny ankinany ka motivation tao anatiny koa na tonga le anankiray takona nandray ny fananao ny zavatra etra dia fahavalo manarina ny fisian'ny zavatra sarobidy tsy fakaitanao amin'le teny ao anatinao satria matetika raha vao eo raha vola dia tsy miasa raha finoana mbola misy vola hoe tadava dokotera dia efa fantatsika ilay vehivavy narana 12 taona lany ihany raha vola fa le fanasitranana tsy hita fa maninona raha tonga saina ra-potoana iny vehivavy iny zao raha ohatra ka tonga saina ra-potoana raha vao nanavinavy tonga dia niteny hoe aizy Jesosy dia nety fa efa taraiky lany daola ny zavatra rehetra vao tonga saina hoe ho any amin'i Jesosy kanefa rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny sitraniny Jesosy zay zavatra nitry ny 12 taona 12 taona ny aretany kasika ray fotsiny dia ritra ny loharanona aretina rehetra kasika ray segondra ka amin'Andriamanitra ny 12 taona vita ray segondra fenao mpitoerana noerany vonina venao androany maraina iombona amin'i Jesosy anaiko ho ampiasainy teny fa tsy ho mpampiasa teny fotsiny vonina venao nijoro sy ampitoetra ny teniny Kristy ho ao anatinao ozy izy Petera za tsy manana vola fotsy fa hatramin'izay isaky miditra eto manome volanao fa ananako zany za koa tsy manana vola omenanao le volamena manko hoe vola omena anao satria isan'andro manomenao foana eto fa zay ananako nomeko anao sofa tapaka mba tonga saina hatsapan'izay ananako ambony lavitra noho zay ilainao nefa tsisy aty amiko ary tao anaty fahatapana na tonga saina ny Petera eritretra hoe ay ambony lavitra no volamena sy ny vola fotsy ny anarana sy ny heriny rehefa mampiasa anao ny teny dia tonga fanananao ny anarany zay dia farana ny sekoly tsangantsika amin'ny toerana misy antsika isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo Tompo Jesosy tsy ho variana tsony zay hitondra ny fiainanay eny amin'izay mety mahafinaritra ny sainay tsy tariny ity nofo ity tsony zay andeha sy vily lalana fa tsy ny amana nyity nofo ity mission-nay eto ambonin'ny tany fa raha mbola misy feo an'ny nofo azon'ny Satana milina lalana amin'ny fifatoanay dia mpiteo sy raha vao zany Andriamanitra tsy anakedy tsy anapahefana raha vao zay tsy nambolenao raha misy anaran'olona eto antsona hoe raha vao dia nasitrana anao Jesosy zao misy raha vao zao mandray fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ninona zavatra tsy namboleny ray rehetra vavahy anao sokafo ny vavanao tenenao Andriamanitra amin'izay toetra tokony esorina amin'izay raha vao le izy Andriamanitra afao Andriamanitra sitrano Andriamanitra misy fotoana mahatonga ny fiarovana ny fiainanao tsy tanteraka satria tsy ampidirinao ao amin'ny planinao sy ny programanao mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra tsy tanteraka ny firaisanao lalina amin'i Jesosy dia manjary lasa sarotra ny fahafahan'Andriamanitra miditra tsetra manatanteraka fiarovana famatsiana fahatanterahana amin'ny fiainanao angatao fanamasina sokafo ny vavanao esory tsy eo amin'ny fiainako izay tsy nambolenao Andriamanitra esory manomboka androany tsy mpampiasa teny fotsiny fa ampiasainy teny amin'izay manomboka androany aoka ny teninao hitoetra betsaka ato anatiko ny fananao hiasa mahery eo amin'ny fiainako vonjeo a Jesosy vonjeo a magnatafa monjena amin'i Jesosy aza toerina le fahamarinana satria sorena ianao efa niteneniko teto zany fa nato inona zera-bomba fahamarinana raisana afaka anao io satria ny marina no afaka anao tsy ho andevo esory eo misonga fanandevozana ao anatina toetra sy toe-panatsaraka an'Andriamanitra Andriamanitra ianao mihitsy no ilaiko manaova vavaka mba ho levona sy ho tony ny asidra ny fiasan'ny fanamasina anaisotra sy andevona ireo karazana fialonana ireo karazana avonavona
orgueil, ireo karazana zany ny tena fahotana mahafaty, tena faran'izay raty tsy vitan'ny olona mitsotra an'izany. Raha nijangajanga izy mbola afaka miteny nijangajanga fa mifono Andriamanitra, nangalatra fa mifono Andriamanitra, fa ny hoe miavonavina fa mifono tsy vita. Angatao fa io ny fototra ny odinan'ny Losifera tany an-danitra, ary mbola io no entiny ao anatin'ny olona, orgueil, ao anatina toetra tsy mendrika. Raha vao zany Andriamanitra tsy ao anatina androany maraina, amin'ny afo sy hery ny fahasoavanao, dia aoka ny fona iankala an'izany toetra zany, satria tsy manakana ny atso amin'ny anjara voatendry zany Andriamanitra. Kasiony ao anatinay, kasiony ao anatinay. Hovay izay Tompo, hovay aho Tompo, hovay Jesosy, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masonao. Sotra Tompo fa miasa mahery ianao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Jesosy mandraka androany tsy tonga nameloka izy, ny famindrapo disponible ho an'ny olona miverina. Ary matoa ny mena maraina vaovao tsy tonga nameloka anao Andriamanitra. Voalohany ho ampivady sy ny ankonina rehetra mifamelana reo eloka. Dia zavela isy rahatrapoany anatinao any, miazona an'le vadinao foana tamin'ny zavatra nataonao maly. Dia saky mihetsika izy dia iny foana ny ao anatin'ny sainao, nefa Andriamanitra efa manadio an'le izy amin'ny alalan'ny fanahiny sy ny rany. Mahay mamela, jereo masona akaikinao mila mahay mamela eloka. Manadiny ny omaly hoe fa mandroso tsara kokoa ndray miaraka amin'i Jesosy. Hitanareo ny zavatra ataony devoly voalohany, raha vao tiany devoly pitena ny olona sy ny mandrakizay dia fanatren'Andriamanitra io fahavalony. Tsy tia fanatren'Andriamanitra satria kamokamo fa anao ny fanaony zao tontolo izao, tsy anao tsony zany aloha, fa le olany ambadika any zany. Fa tsika nanaiky an'i Jesosy hatramin'ny farany, sa tsy zany? Atsangany an-tanan'ny olona izay voatandro any maraina, ndao ity tanana mafy ho an'ny Tompo ary. Maren'Andriamanitra androany maraina mikasika aretina ao amin'ny vavony ao. Misy aretim-bavony amatonany zao no sitran'Andriamanitra. Halleluja. Misy kista koa manjavona zao. Kistovarienne hitako hoe esorin'Andriamanitra le izy. Amin'ny fanatren'Andriamanitra koa misy fanovam-piainana tena mahafinaritra be mihitsy. Mahita fifanarahan-tsaina amina mpivady aho eto. Hatramin'izay zareo isaky miona dia mifampikitakita foana. Fa manomboka izao dia mahita filaminan-tsaina, fifankatiavana matrano. Ary filaminan-tsaina no sitrapon'Andriamanitra tsara. Raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha etiko ianao mampiasa ny finoany Andriamanitra ao anatinao, satria ho ampiasainy teny ilay finoana, dia isy fitsaranao am-ponao, dia mandehana fitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana. Mivay io olana io, milamina amin'izay io aty io. Tsisy ninona tokony hitanondrehanao zany intsony, lehibe izy ao anatinao. Ampahery sy ampandresy ianao izy, ary tonga anao na fahatsapana fa miaraka aminy ianao. Mahazo toerana vetivety. Halleluja, halleluja. Tsara Jesosy. Dao tsika ianao fanaritra ho an'Andriamanitra. Baiboly dia milaza isan'andro isan'andro hoe aza miseho foana ho anatrehan'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra. Ataovy ampitiavana fa izay manome am-pifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Halleluja. Filazana rapitso sekoly mpanambina an-toetra sy fitahina iarahana amin'ny pasteur Jao Rabeatsy. Ndao ity tanana mafy eo an'ny Tompo ny amin'izany. Halleluja. Ary ny zoma hariva etsy amin'ny trampokon'olona Analakely, fotoana manokana izarana amintsika ny ao anaty fanotronana ny sekre anankiray mikasika momba ny nahatongavan'i Jesosy sy ny zavatra tiany Jesosy ho tafiditra ao anatintsika mikasika ny hoe olona authentique.
izarany secret io hoe ahoana ny fomba fijeren'Andriamanitra amin'izay tontolo ara-panahy miangavy ianao ilazao ny namana matsakaiza tena ho avy andray tenin'Andriamanitra tsy hoe ho avy eo fa kahita fotsiny na hoe ameno trano amen fa tena ho feno teny aleloia fa mino fa ho feno Andriamanitra indray tsika amin'ny zoma hariva ohatrany koa ny sabotsy maraina fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ataovy azo antoka ny sabotsy maraina fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo fa tonga ianao Andriamanitra miteny foana isan'andro afatra ho amin'ny fiangonan'ny andro farany toy ny tapany faharoa indray amin'ny sabotsy maraina ao anaty communion dia mino fa ahery ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatsika amin'ny alalan'ny teny fiainana izay hoentiny ao anatin'io sabotsy io ihany koa ny zanana amintsika ny ampahana témoignage tany a Toulouse ny amin'ny hetsiky ny fanamasina nitovy tamin'ny église tany primitive tany amin'ny asan'ny apôstôly tena miseho atao amin'ny écran eo le allemand izay nandray nahazo teny gasy dia nampitahina mihitsy ny notinay fa nitovy tany any dia hoe gaga aloha zany fa tiako confirmena tsara mihitsy le izy tamin'ny fotoana fa tany tsy azo vavolombelona dia nisy mpandika koa moa zany voazy satria azbresdasdis milaknisdisdis teo zay rehefa aveo ohatrany tsy izy mihitsy nandray an'le noty rehefa miteny izy fa ho hitanao hoe ay tsy miova Andriamanitra fa nateny gasy aza nytoriana avadika mifanamasina rehefa ilaina le teny zay ny tiako tenenina hoe ny fampianarana rehetra zay omeny Jesosy eto matoa dika mifanamasina ilaina eto zany zao mpandika teny tsy olona tsony fa fanamasina rehefa mety zany le fampianarana dia dika mifanamasina tsy tianao ampitaina fa rehefa tsy ilaina le izy azo taon'ny olona ihany lombanao azy fa zany akory tsy midika tsy ilaina ny olona fa rehefa nomen'Andriamanitra ny fampianarana hoe tia ny fampianarana marina dia iny satria matoa iny namarinina dia mila miaina an'iny tsika rehetra ny tanjony eto tsy olona ampiasain'Andriamanitra fa ny tanjony eto Andriamanitra ilay mampiasa ny olona ao dia ny anton'ilay vavolombelona todika any amin'i Jesosy daholo tsika menaka fa samy tsisy naharaka an'ilay izy hoe hoay ve zany nataon'Andriamanitra fa samy gaga daholo noho izany tsisy mahazo mizesta mihitsy hoe misositra eto na mananina na makaiza na makaiza fa eto Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao dia ataovy izay iombonana aminy tsisy olona ampiasaina be makaiza fa tsika rehetrarehetra reo ihany mety na tonga an'izany zao mety vavaky le olona vavaky na taty Madagasikara na tonga an'izany mety hoe tsy izay akory le nirahana tany fa nareo taty le mivavaka be dia be zany ny zavatra mety facteur miteraka an'izany zavatra zany fa mba miangavy ianao aza fatra-pijery olona mba hanjiny Jesosy Kristy izy rery ihany mpitsara marina izy rery ihany no tena hoe tompony fiainantsika dia alaontsika samy orina tsara ho aminy mba hiainantsika fifoazam-panahy marina mitsangana amin'ny toerana misy ianao avy hatrany tonga dia mifampizara fahasoavana pitsikitsikintsika fa fahasoavan'Andriamanitra matoy zao